Fion Pentecoste isaky ny alady maraina fitoras fefany ahitanao fampianarana toriteny izay karakarain'ny fiangonana pentekotista mitambatra eto Madagasikara. Dia ampifaliana indray no iarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao androany izao. Zava-dehibe tokoa ny fotoana ananantsika satria miresaka sy fampiresaka momba ny tenin'Andriamanitra isika. Ny fiangonana pentekotista mitambatra dia te hanasongadina sy te hiteny amintsika hatrany fa zava-dehibe ary sambatra ny miaraka amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Sambatra izay tena mahatoky azy ary misy fiadanana mihitsy izay mahazo antoka fa miaraka amin'Andriamanitra izy eo amin'ny fiainany. Koa ankehitriny dia ny lohahevitra tiako tsindriana amin'izao androany izao dia hoe ny herin'Andriamanitra ihany. Izany no aombiazana. Ny herin'Andriamanitra ihany no ahitantsika fahombiazana. Ny herin'Andriamanitra no ananantsika fanantenana ary ny herin'Andriamanitra no ananantsika fahombiazana lehibe azo antoka ho an'ny fiainantsika. Ka ny soratra masina izay hoendrika eto amin'ny azao fanomboana izao dia araka ny Koritianina voalohany toko voalohany 2:4. Koritianina voalohany toko voalohany dia eo amin'ny 2:4 mivaky toy izao: fa amin'izay vao antso kosa na jiosy na jentilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Io dia fitenin'ny Paoly izay nentiny nanamafisana ny amin'ireo izay vao antso ho an'ireo izay manaiky na jiosy izy na jentilisa izy dia mampanantena sy mampiseho fa ny olona izay natsoan'Andriamanitra dia na jiosy ary izy na jentilisa azy izy dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy nilazainy hoe fahendren'Andriamanitra. Fa maninona moa ny resahana ny herin'Andriamanitra? Zava-dehibe mihitsy no atsapanao fa manan-kery ny Andriamanitra ao. Zava-dehibe mihitsy ny mahazo antoka fa manan-kery izay tompony. Fa raha ohatra sanatry tsy ao amin'izany dia tena anisan'ny ampalahelo indrindra ary diso ny lalana izorany. Fa androany dia tokony fantatrao fa misy ny herin'Andriamanitra. Aza adino izany tompoko fa ny herin'Andriamanitra no anisan'ny zavatra lehibe mbola mampandeha, mbola mife ary mbola mampisy izao zava-misy iainantsika izao mandeha araka ny tokony ho izy. Fa raha ny fizotra ny zavatra atrehantsika olombelona ka izany no saina sy eritreretiny dia sarotra indrindra izany ary mety ho itsika hoe totaka ny tsy hanana fahatezana akory ny fiainantsika. Fa kosa tena miteny ny herin'Andriamanitra dia lehibe ary nilazainy Paoly fa Kristy izany herin'Andriamanitra izany. Fa iza moa Kristy? Kristy ilay Andriamanitra nitafy nofo, nandray ny nofo ka teraka tety ambonin'ny tany, izay nahatonga azy hamonjy izao tontolo izao. Tsy misy olombelona mahavita ny toy izany fa izy Andriamanitra mihitsy ary manana ny hery rehetra ka afaka lasa ny aina tafiditra ao anatin'ny kibon'ny vehivavy anankiray ary teraka ary tena ny aina sy nampisehony fahefany tety ambonin'ny tany. Mahery zany Kristy izany. Ahoana no ilazana fa mahery izy? Mahery izy satria izy no lehilahy nahavita nandresy ny tena fahoriana indrindra teto ambonin'ny tany. Betsaka ny olona miatrika fahoriana fa miezaka manao izay elana amin'izany izy. Fa ity Kristy ity kosa tena nandray ny aina tamin'ny fahoriana sy ny fampijaliana kanefa tsy resy, tsy nivadika, tsy nanao fahadisoana mihitsy fa nahafeny zavatra rehetra. Mahery izany. Ny olona iray izay azo heverina fa matanjaka sy mahery dia ny olona iray afaka mahay mietra eo amin'ny fiainany. Ainy mihitsy no tafidina ambany dia ambany, tafidina tena eo amin'izay farany tena azo heverina fa ambany indrindra. Kanefa
tsy kivy na potika na nanaonao foana fa tena nainjoro am'izany. Ny olona anankiray zay lazaina fa mahery de ny olona anankiray afaka mahatohitra ny fahoriana rehetra misy eto ambonin'ny tany. Mety tsy hoe ampijaliana izy kapohana fa ny zavatra atrehana sy iainany kosa dia fahoriana lalandava kanefa manana fanantenana ho tafavoaka izy. Mahery zany olona izany. Amiko sy araky ny tenin'Andriamanitra de tena zava-dehibe sy omem-boninahitra ny olona iray zay mahay nidina teo amin'ny ambany indrindra ka nahay ny aina tao anatin'izany tsy nanao diso na de kely aza. Anisan'izany ane ilay lehilahy anankiray zay lazain'ny Baiboly hoe ary fanoharana nataon'i Jesosy hoe lehilahy anankiray zay mpangataka no entina teo amin'ny vavahadin'ny mpanan-karena ary naniry zay latsaka teo amin'ny latabatry ilay mpanan-karena ary ny aina teo mahita ny fisondrotam-piainana sy fahatsaram-piainan'ilay mpanan-karena, nahita ny voninahitra sy ny fanajana sy ny toerana misy azy. Hitany eo nandritry ny fotoana maro angamba ny arenany zany mpanan-karena zany nenga teo amin'ny kely fa lasa any amin'ny be indrindra. Fa izany lehilahy zany kosa tsy nitsiriritra na de zavatra iray tamin'ireny fananany mpanan-karena reny azy. Zany olona zany mahery. Fa firy moa tsy mazaka ny zavatra hitan'ny masony, firy ireo tsy mazaka mena amin'ny raviravy, firy ireo tsy mahay miaina intsony mahita ny fanambinan'ny hafa, firy ireo miaina mandeha amin'ny fahotana eo alohan'ny fahadisoana ataon'ny olona ary arena sy fahatsarana ataon'ny olona. Firy ny manao an'izany ary mivadika mihitsy ka nanamany aza ivadiany satria tsy mazaka izany toerana zany fa lasa pitsiriritra. Fa ty lehilahy ty kosa tena nahay ny aina tamin'ny marina ary tena vitany mandra-pahafatiny, tsy nanao diso, tsy nitsiriritra, tsy nanambaka, de tsy nanozona akory zay tsy tia azy ary tsy nanozona akory zay nantony nampahantra azy fa hainy nanaraka ny tenin'Andriamanitra nanao ny marina. Mahery zany olona izany. Ka toy izany mihitsy raha oharina amin'i Jesosy Kristy, ilay nanana toeram-boninahitra amin'Andriamanitra azy, niteraka tetỳ ambonin'ny tany, lasa mpanompo ary namonjy ny olombelona rehetra, nibata ny fahotana zay tsy nataony akory. Ny fahotana ny ainany zanak'olombelona no narahany, ny batainy no entiny teo amin'ny hazo fijaliana. Zany de tena mampiseho fa lanetry tena trany amin'ny fahafatesana mihitsy Kristy. Ary tao anatin'izany nandraisany hery ny fitsanganana tamin'ny maty ary nandreseny izao tontolo izao. Jesosy ilay Andriamanitra lehibe, lehilahy naharesy an'izao tontolo izao. Izy rery ihany. Ary zany hery zany anefa dia homeny, asehony. Ka izay no natonga ny tenin'Andriamanitra amin'izay vao antso Kristy ilay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra na amin'ny jiosy na amin'ny jentilisy. Alao iresaka kely isika makasika an'ity hoe herin'Andriamanitra ity. Aka ny soratra masina ao Mpanjaka 4:7 isika. Ao Mpanjaka 4:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 2 dia misy soratra tahaka izao. Fa hoy kosa Elisa, Mpanjaka 4:7 andininy voalohany sy 2. Fa io kosa Elisa, mihaino ny tenin'i Jehova ianareo. Izao no lazain'i Jehova, raha pitso toy izao dia ho sekely iray ny vidin'ny koba tsara toerany famarana. Ary ho sekely iray koa ny vidin'ny vary ordea indroan'ny famarana ao amin'ny vavahadin'ny Samaria. Fa namaly ny lehilahin'Andriamanitra, namaly ny lehilahin'Andriamanitra ilay mpanafika malaza zay nentehenany mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe, indro na dia hanao varavarakely amin'ny lanitra aza Jehova de izy zany zavatra zany va? Ary hoy Elisa, indro hitan'ny masonao indrindra izany nefa tsy mba hinananao. Ity no ahitantsika
fotoana foy anehoan'Andriamanitra ny heriny hamahan'ny olana zay nandritry ny taona maro. Nandritry ny taona maro dia nijaly ny fireneny Israely. Anisan'izany tao amin'izany toeran'izany Elisa mpaminany. Ary tena nahaory azy ny mpanjakany Siria de tonga nanao fairano, zany hoe nodidiny manodidina nandritry ny taona maro ny tanàna misy any Samaria. Nijaly farafahoriana ary tena tsy afaka mivoaka zay tafiditra, ary zay any ivelany tsy afaka niditra tao amin'izany tanàna zany. Izany toeran'izany dia azo lazaina fa tena toeram-pijaliana satria mialany tsikelikely ny fananany, sakafo zay mipetraka ao tena nanomboka ny anjaly sy ny aory ny olona. Ary zany fahoriana sy fijaliana zany tena niditra tany amin'ny sarotra mihitsy satria nahatonga ny renim-pianakaviana ny hinana ny zanany, nahatonga an'ireo zavatra fady tsy hoan'ny zanak'Israely dia lasa novidiana lafo na ny valan'ny ranom-borika aza dia lasa tena nohanina sy novidiana zany. Zany hoe firenena tsy mihinana zava-padimy, firenena tsy mihinana zavatra ratsy tahaka zany, kanefa noho ny amafy ny fahoriana dia tena vitan'ireo olona ireo ninan'olona. Ndray andro tonga teo amin'ny mpanjaka ny vehivavy anankiroa. Nitaraina ny vehivavy anankiray satria nilaza hoe nohaninay ny zanakay mifanaraka izahay. Ary rehefa nohaninay ny zanakay lany dia noho ny ampitsozina feno ny zanany zay tokony hohanina satria mifanaraka izy roa fa hinana ny zanany. Raha mijery sy mieritreritra an'izany dia hoe mbola ho tafavoaka ve zany fiainana zany? Mbola hahita mangirana ve zany fiarahamonina zany? Mbola hahita vahaolana ve zany? Ny zavatra hohanina, ny zavatra ratsy fady efa hohanina. Ny olombelona mifampihinana rehefa mijery an'izany zavatra rehetra zany dia tena farafahoriana. Eto ambonin'ny tany mety misy ireo mosary sy ny tahaka zany, fa raha mijery ny zavatra mitranga eto ny any ivelany banan'ny firenena matanjaka dia ny Sirianina, ny ao anatiny me mahantra me misy tsisy me tsy misy sakafo, ny vahoaka me manomboka mifampihinana, ny sakafo hoaniny me manomboka sarotra. Eo anoloan'izany zava-tsarotra izany, tsy misy vahaolana tamin'izany ain'ny olombelona satria ny mpanjaka tsy nahita vahaolana. Ny teny mihitsy izy, aiza izy nahitako zay amahana ny olanareo amin'ny familona ve, amin'ny inona, satria na ny ao an-tanàna aza efa mantry. Ahoana no atao? Fa rehefa tena ny tonga reto vehivavy reto nitaraina tamin'ity mpanjaka ity, ny mpanjakan'ny Israely zany, dia tezitra ny mpanjaka. Ary rehefa tezitra ny mpanjaka, raha manaraka tsara ny voalaza eo ambony ny soratra masina zay mivakina mitantarany amin'ny zanak'Israely itsika, dia ny zavatra niseho ny mpaminan'Andriamanitra Elisa no nilazainy sy ny teneniny hoe ho vonoina mihitsy Elisa, satria ahoana no mahatonga izao avy amin'Andriamanitra izao zavatra izao, dia niteneny mihitsy fa Elisa no tokony ho vonoina. Mampalahelo ny fiainan zanak'olombelona ankehitriny a. Rehefa tsy mahavany olana izy dia ny fivavahana no ambanimbaniana. Rehefa tsy mety ny ataony dia ny fivavahana no tolazainy tsisy lanjany. Aoka tsy ho fitahany dia vola ianao zay miaino sy mijery ankehitriny, fa mbola misy tompoky ny herin'Andriamanitra afaka anova ny fiainanao ary afaka hitondra vahaolana na ao anatin'ny fotoana fohy aza. Fa nampalahelo Elisa mpaminany no enjehana ho vonoina ary niteneny mihitsy hoe raha tsy ho tapahana mihitsy izy ny lohany Elisa, zany mihitsy no ataony. Ary nandefa hiraka mihitsy izy nakany an'i Elisa
ary lazainy mihitsy io irak'io miteny io irak'io hoe inona ny mbola inoko an'Andriamanitra, ahoana ny mbola hanekena an'Andriamanitra, satria izao loha izao dia avy amin'Andriamanitra. Fa Elisa namaly ny teny tamin'io fotoana io. Eo no ahitantsika fa Andriamanitra ny mahay mamany olana ao anatin'ny sarotra zay tsy takatry ny sain'olombelona. Androany aho te hiteny aminao, azarina ny finoana tompoko, satria ve mahantra ianao, na satria miady-tsaina, satria tsy voavahanao intsony ny olana, na satria kejain-javatra ny fiainanao, dia arinao ny finoana. Fa za eto te hiteny, mino ny tenin'Andriamanitra, fa mbola mahay manovy izy ary manana ny heriny io Andriamanitra io ka hitahanao ary aneo ny voninahiny. Afaka mivadika mbola hitana vahaolana ny olona mifampihinana, ny olona zay efa mandehany amin'ny zavatra diso sy ratsy ny fiainany, mbola hita vahaolana izy rehefa mino an'Andriamanitra. Ka Elisa kosa niteny tamin'izany ary nilazainy tamin'izay fotoana izay hoe raha pitso ihany dia iova ny vidiny sakafo, iova ny zavatra ho azo, araky ny tenin'Andriamanitra zay novakiana tamintsika teo, araky ny soratra masina ihany koa hoe raha pitso toy izao dia ho sekely iray ihany ny vidiny koba tsara toto, eo eraky ny famarana ozy, ary sekely iray koa ny vidiny varordea indro amin'ny famarana ao ambavahadiny Samaria. Androan'ny olona mifampihinana, androan'ny olona efa miaina amin'ny faratsiana sy miditra ao anatin'ny fijaliana. Fa eto Andriamanitra mampiteny ny mpanompony, raha pitso toy izao, zany hoe ao anatin'ny ray alina monja mivadika io tantara io, ao anatin'ny ray alina monja dia iseho sy ahita fahombiazana lehibe. Te hiteny aminao androany fa ny herin'Andriamanitra mahay mamadika zavatra lehibe tsy takatry ny saitsika, raha mino sy makato ny tenin'Andriamanitra isika. Aoka tsika tsiraray avy ino ny teny zay ambara, aoka ianao tsy hanary ny fitokisana sy ny afatra entina, aoka ianao tsy hamamaivana ny tenin'Andriamanitra zay toriana sy ambara eo amin'ny fiainanao, fa mahay manovy io. Marary va ianao, ny tenin'Andriamanitra afaka nasitrana rehefa mino azy ianao. Mananolana va ianao, mpamaolana lehibe io Jesosy io. Ary sahirana sy mahantra va ianao, ao amin'ny Jesosy ny misy ny mofonaina sy ny fatezam-piainana. Miinona ny atrehanao, mino ny teniny ianao androany, fa afaka iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra ihany no tena zava-dehibe, ilain'ny olombelona rehetra hivoahany eo amin'ny fiainana. Na manana ny ampy sy tapitohatra amin'ny fahalalana aza ny olombelona, dia tsy afaka hamadika tantara ainganao tahaka izao zava-misy izao, fa ny herin'Andriamanitra kosa afaka aneo izany. Androany mety ratsy ny ataon'ny olona, fa ny herin'Andriamanitra zay inony kosa hamonjy azy ka hatonga azy olom-baovao. Androany mety olona mandisy fanantenana, fa ny herin'Andriamanitra kosa hitondra fahafahana lehibe eo amin'ny fiainany, ka hanampy azy ary aneo voninahiny eo amin'ny fiainany. Miteny aminao androany, tsisy zava-mahagaga-tsainy Jesosy ary tsisy fiainana tsainy ovaina raha mino azy ianao. Rehefa niteny zany ity mpaminany ity, nolazainy tamin'ireo iraka ireo, teny nampalahelo ny tenin'ilay lailahy zay nenteherany mpanjaka ny tanany teo amin'ny sorony. Io lehilahy io no nanomboka ny teny hoe na dia hanokatra varavarakely eny amin'ny lanitra aza ve Andriamanitra, izy zany. Tena mampalahelo ny tsy fankatoavany zanak'olombelona ankehitriny. Tsy mintsony ny olona fa ny herin'Andriamanitra mbola hanovany tantara. Mampalahelo anoloan'ny fitapitaka sy ny fandripandrika ireo fakapanahy ny asany devoly izay miseho sy ny fivoarany faratsy ny zanak'olombelona dia tsy te intsony ny olona
mahita ny olona marina tao mivadika, mahita ny olona tsy maharitra eo am'fakapanahy, de to tsy mety iny itsony fa za miteny aminao androany, mbola mahay manova tantara Jesosy, ary afaka mbola hiasa eo amin'ny fiainanao, tsy ho ela nefa izany. Ary tiako androany hiteny aminao hoe tsy ho ela no anehoan'Andriamanitra ny heriny eo amin'ny fiainanao raha mino azy ianao ka aneo ny voninahiny. Nampalahelo ny tenin'ilay mpaminany tamin'ity lehilahy zay nylazaina hoe nitehera amin'ny mpanjaka tamin'ny sorony ity. Hoy izy, ho hita amin'ny masonao zany fa tsy hinananao, zany no mampiseho fa tena sarotra ho an'ny tsy mino ny miteny eo anoloany ny herin'Andriamanitra. Sarotra ho an'ny tsy mino ny zavatra hitranga eo anoloany famivaivanana, fanamaivanana ny tenin'Andriamanitra na ny afatr'Andriamanitra. Zava-doza zany tompoko, za tena teny aminao mihitsy fa ny herin'i Jesosy afaka anovana izy na izy, ary afaka aneo ny heriny izy amin'ny fotoana zay anehoany zany. Tsy miandry lanitra isokatra izy fa afaka maneho ny heriny amin'ny zavatra tiany atao. Ny vahaolana nentin'Andriamanitra nanatanteraka an'io vahaolan'io ka ahatonga ny fivampiainana ny apitso, ka ho tanteraka tokoa zany hoe sekely iray ihany ny vidiny koba tsara toto, sekely iray ihany ny vidiny vary ordea eo amin'ny vavadiny Samaria rapitso toy izao izy. Boka efa dano ny rahan'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra nanana tetsaina, nanana fasahina ireo boka efa da reo, nesoriny tamin'ny tahotra aleony maty vonona toy izay matinona, lasa nanana fasahina izy ireo handeha ho any amin'ny tany fahavalony Israely. Ary rehefa nandeha nakany izy de nifanaiky fa raha melona tsika izy de velontsika, fa raha vonona de maty. Izany tetsaina nanana nefa da zany nomban'Andriamanitra ny dian'izy ireo hatateraka ny valiny ny tenin'Andriamanitra anehoan'ny heriny. Eto no ahitantsika ny malemy indrindra no nanehoan'Andriamanitra ny fandresena ho an'ny matanjaka. Ilay olona tao heverina mamoy fo no nampiasain'Andriamanitra ho an'ny olona zay manana fanantenana mihidy ao anaty tanàna. Ilay olona zay heverina fa tsisy ilaina azy tsony eo an-fiarahamonina fa boka any ivelany no lehilahy nampiasain'Andriamanitra hamerina ny tanjaka sy ny hery ary ny fandaminana havelona ny ao an-tanàna. Mahay eo Andriamanitra io, herin'Andriamanitra lehibe ilaitsika zanak'olombelona ankehitriny. Rehefa zany arakaraky ny nandrosoany izy efa da nandositra ny fahavalo, tafiditra tao amin'ny tobiny Midianina izy, tao amin'ny tobin'ilay fahavalo, ny sakafo nahita ny hanina tao, ary aveo eo no ahitantsika koa fireto boka efa da reto de tsy olona ty tena sy ratsy fanahy, tsarony ny fahorian'ny namany, tsarony ny fahantrian'ny mpanjaka sy ny fahaseranan'ny olona tao, tsarony zany. Ka hoy izy tokony ilazana vaovao tsara izao, lasa izy niteny tamin'ny mpanjaka, ny mpanjaka naniraka mpisafo, ary marina tokoa fa efa nandositra ny fahavalo, nanomboka teo ny babony izy ireo ny fananana rehetra zay nanana ny fahavalony, nanomboka ny tondra arak'izay nentiny, tsy nisy fandaminana hoe ajanondrina ty fa samy mitondra ny zakany voaka ny zanak'Israely rehetra. Lasa nanana ny apitson'io ihany de ampy ny sakafo nohaniny, nanan'ampy ampy, lasa nitombo nipotra ho azy ny mpivarotra, lasa nivaromorany zay azo ny sasany, ary tonga teo amin'ny vavahadiny Samaria zany ilay lehilahy zay nentehena amin'ny mpanjaka tamin'ny sorony no nijoro teo ambavady teo, ary hoy ny voalaza ny soratra masina, voahitsaky ny olona teo ambavady io lehilahy zay nentehena amin'ny mpanjaka tamin'ny sorony io. Tanteraka tokoa ilay vidiny zavatra mora indrindra, tanteraka tokoa ilay filazana fa tena anana arena sy isakafo ivany olana rapitso ihany.
ny herin'Andriamanitra ny mavita izany. Fa aoka tsy ho tahaka nyity lehilahy zay nentehina mpanjaka tamin'ny sorony ty ianao, hoe ny olona metehitra aminao fa ny herin'Andriamanitra tsy inonao. Ny olona metehitra aminao, ny mpanjaka matoky anao, ny olona tohatra ny mametraka fitokisana aminao de mirehare fa tsy mahavaolana tahaka izany Andriamanitra. Tsia miteny aminao andro any, tena azo atao ny mino an'Andriamanitra ka isehoany ny voninahiny, hanehoany ny heriny, ka manatena sy mampirisika anao andro any, hazony antenao ny herin'Andriamanitra fa ho afaka ianao. Nampalahelo tokoa ty lehilahy ty, hitany ny olona misimepimepy sy mebisepy, hitany ny olona niezaka manavitra ny tenany sy manangona ny fananany, hitany daholy ny hafalian'ny olona, hitany fa na de kely tamin'ilay sakafo zay ny farombahana azy sy natao zy nazahoana azy tsy nohaniny akory. Afatra no omeko anao androany, afatra apostolika no afarako entiko amaranako an'izao afatra zao. Engane voalohany indrindra, tsy tahaka an'izany lehilahy zany ny fiainanao, mahita ihany nefa tsy mandray anjara, mahita ihany nefa tsy tafiditra ao anatin'ilay zava-dehibe nandrandraina, mahita ihany ny fahafahana nefa tsy tafiditra ao anatin'ny fahafahana, mahita ihany ny fahagagana nefa tsy tafiditra ao anatin'ny fahagagana, mahita ihany ny herin'Andriamanitra maneho fanavotana nefa tsy lay mba avitra sy voavitra tao anatin'ny fiainana, mahita ny herin'Andriamanitra miasa ho amin'ny madinika indrindra sy ny mpanjaka ambony indrindra kanefa tsy niaina akory na de nanana tombontsoa niaina tamin'izany. Manafatra anao a, mino ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra araky ny voalazan'ny soratra masina, asan'ny apôstôly toko 2, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia ahitantsika ny fotoana ny rotsahan'ny fanahy masina teto ambonin'ny tany. Rehefa nirotsaka ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta, teny lazain'ny soratra masina fa ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra reo 20 mianada ao reo apôstôly. Rehefa nirotsaka ny fanahy masina, ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo, zany hoe Andriamanitra tena nandray ireo Galilianina ireo tambanivohitra ireo zay niaina tany Galili fa mba tafakatra tao Jerusalema mba iaina amin'ny atao hoe Pentekosta. Nirotsaka ny fanahy masina. Rehefa nirotsaka ny fanahy masina dia samy sanganehana sy gagagaga daholo ny olona rehetra, samy manana ny fiteniny. Nagaga azy de nandrehan'ireo vahiny tonga teo, reo jiosy vahiny tonga teo nandreny teniny tany amin'ny firenena nabe azy. Gaga reny, fa misy mihitsy aza tany amin'ny farany teny hoe Léon divay mamy reo. Zany hoe ambanina fotsiny zao le zava-mitranga, tsy te handray anjara, tsy te hiaina ao anatin'le izy. Tiako ny miteny aminao nefa androany, efa mirotsaka ny fanahy masina. Ny fanahy masina no herin'Andriamanitra de tsy iza fa Jesosy Kristy araky ny tenin'Andriamanitra hoe ny tompo izany fanahy izany. Rehefa tonga ny herin'Andriamanitra araky ny asan'ny apôstôly toko 1:9, azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema seran'ny Jodia, Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Zany hoe ny herin'Andriamanitra no tonga rehefa mirotsaka ny fanahy masina. Betsaka ny olona mandray fanahy masina ankehitriny, ary ny fiangonana pentekotista mitambatra dia tsy misalasala miteny aminao fa mirotsaka ny fanahy masina, miary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zay mandray ny fanahy masina. Misy zany ankehitriny, mirotsaka ary mbola mirotsaka zany, fa mampalahelo havako zay mianahy. Tianao ihany ny fivavahana, manao fanoloran-tena ianao, mandany andro ny fiezahana mandeha araky zay fahendrena sy ny marina, fantatsika fa mirotsaka ny fanahy masina, fa mampalahelo androany. Fantatrao ao anaty baiboly, hitanao eo amin'ny olona zay nandray zany, de mampalahelo
raha tsy mba nanandrana sy tsy miaina am'izany kory ianao nefa mandalo ihany ty fiainany ty zany efa miteny aminao io fanay masiny no tomboka se ho amin'ny andro fanavotana io fanay masiny no hery atonga anao vavolombelona mahery io fanay masiny io no hery lehibe atonga anao anana tomboka se ho amin'ny andro fanavotana zay no natonga mipetera ny laza hoe amin'ny andro farany io Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny ofo rehetra ka mangataka aminao a mirotsaka amin'ny fanay masina aza lay nijery fotsiny sy nandre tantara fotsiny de tsy manana anjara amin'izany fa ho avy ny fotoana hitomboka se io eny aminao ny lanitra Jesosy apakatra ny azy raha mino ianao fa Kristy no herin'Andriamanitra de manaika ho raisinao ny fanahy masina satria Kristy ao anatintsika zany fanantenana ny voninahitra Jesosy ao anatintsika ny fanahy masina aneo ny voninahiny raiso zany fa iova ny tantaranao ny araiso zany fa ho tsara ny apitsonao raiso Jesosy raiso ny fanahy masina de Jesosy Kristy fa ny mandrakizay ianao ty tany ty holozana fiainana mandrakizay no atrehana Jerosalema vaovao raisina amin'ny alalan'lay herin'Andriamanitra zany ho tanteraka ane zany ho aseho an Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy ka anova ny fiainantsika izy ho olom-baovao hiaina amin'ny fiainana mandrakizay amen. Feo Pentecoste isaky ny alady maraina fitoras fefany ahitanao fampianarana toro-teny zay karakarain'ny fiangonana pentekôtista mitambatra eto Madagasikara.